Salama tompoko. Tamin'eransika dia nresaka manokana ny amin'ireo fomba amantarana ny fanjakan'ny bibidia fa amin'ny tian'io ity kosa dia ndao ho resantsika ny amin'izay mety ho fiomankomanan'izao tontolo izao hiditra amin'izany fanjakan'ny bibidia izany. Raha somary ho fehezitsika kely izay teboka lehibe tsara ho fantarana mahakasika ny amin'izay hoe fanjakan'ny bibidia izay ihany dia hoy isika teto hoe tsy araky nazatra antsika hatramin'izay tsony ka hoe firenena tokana no hitsangana ifehan'izao tontolo izao amin'izany fotoana na amin'io fanjakan'ny bibidia fa fikambanana firenena maro isan-karazany na mahantra na manan-karena na ina dia ikambana ho iray anangana an'ity fanjakan'ny bibidia ity. Any amin'ny tanela toko faharoa dia ambarany ihany izy fa ratsa-tongotra 10 tapany tapany tanimanga amin'ny apokalipsy toko 7 dia ambarany ihany fa bibidia manana lofito sy tandroka 10 bibidia izay fahitako ozy izy tsona dia tahaka léoparde mivavantaka amin'ny vavanleoana ary ny tongony tahaka ny tongotra bera izay hoentina anambarana ozy isika teto fikambanan'ireo ampira rehetra nisy teto hatramin'izay ikambana hiaraka amina firenena maro isan-karazany ambarany tanela toko faharoa sady isy firenena manitra no isy firenena manan-karena. Zany hoe raha kapokontsika anankiray zany fanjakan'ny bibidia dia fikambanana firenena maro isan-karazany amondrina ny heriny ho iray. Raha somary ho jerevantsika ka ho ampitahintsika ny amin'ny zava-misy ara-tantara ny fitsanganan'izany fanjakan'ny bibidia izany raha izay hoe firenena maro isan-karazany zay raha no hitsangana anangana nyity fanjakan'ny bibidia ity tahaka ny ahoana raha mety ho fisehoan'izany raha amin'ny zava-misy ity amin'ny fiainantsika andavanandro na ny tantara nyzao tontolo izao no jerentsika na ampitahintsika ny amin'izay fanambaran'ny baiboly azy izay. Taorian'ny ady lehibe faharoa dia fantatritsika tsara ara-tantara izany fa mizara ho vondrona roa ngezabe izao tontolo izao teraka ny antsoina hoe bloc de l'est sy ny bloc de l'ouest. Inona moa ho nampisara roa an'izao tontolo izao ka hiteraka an'ireto bloc anankiroa ireto rehefa nanjakazaka inga Hitlera sy ny firenena Allemana tamin'ny fotoanandrony dia nanafika firenena maro isan-karazany teraka tao anatin'izany ny vondrona firenena vitsivitsy izay ahitana ny Amerikana, ny Rosiana, ny Angletera sy ny Frantsay sy ny sisa fa andeha amondrina ny heriny ka hiady amin'ity firenena Allemana ity izay notareninga Hitlera moa tamin'izany fotoana teraka tokoa ny ady lehibe faharoa fantatritsika tsara raha ho fehitsika ny tantara 30 avril 1945 dia namono tena atao an-trano ihany nga Hitlera ary ny 8 mai 1945 dia nanatsatoka ny sainam-pireneny tany amin'ny renivohitry Berlin ry zareo Rosiana izay midika fa fiafarany ady satria tonga ato aminareo tokoa ary zay efa azonay ny renivohitra reo tapitra ny ady lehibe faharoa tamin'izay fotoana izay ny heveran'ny olona azy dia hoe ilamindamina amin'izay zao tontolo izao manomboka izao satria inga Hitlera iny efa maty efa nitsoka maty tsy hitantsony izay nanjavonana iny satria araky ny tantara dia tena namono tena tamina resaka fipoahana mahery vaika mihitsy ny lelaka dia tena paritaka hatramin'ny taolany mihitsy tsisy ninina tsony mihitsy zany dia tsisy atahorana tsony faly zany zao tontolo izao fa lasa ny ratsy ny olana kely nefany dia tsy nifankahazo indray ny Amerikana sy ny Rosiana zay tao anaty vondrona iray tamin'izany fotoana ny amin'izay ifehezana indray an'ireto firenena zay notafiany karesiny ary indrindra moa fa zareo Allemagne tsy nifankahazo hevitra hoe ahoana ny fomba atao amin'izy ity, iza ny anareo dia iza ny anay iza no isahana kokoa ny amin'ny fiandraiketana an'izy ity ianareo sa izay dia tsy nitovy hevitra dia ny afara tanteraka mihitsy tamin'ny fizarahana ho vondrona lehibe anankiroa na ilay antsointsika hoe bloc de l'est sy ny bloc de l'ouest. Raha somary afehitsika hoe antantara fa tsy hiditra amin'ny tsipriany moa tsika tany amin'ny vondrona tatsinanana dia nahitana ny Rosiana pitarika niaraka tamin'ny tao ireo firenena maro isan-karazany izay ahitana ny Tchécoslovaquie ohatra, ny Roumanie, ny Hongrie izay miafara amin'ny rehetra dia niaraka tamin'ny vondrona tatsinanana taty amin'ny tandrefana izay ahitana ny Amerikana pitarika dia nahitana ndry zareo Danemark, zareo Angletera, zareo Frantsay, ireo firenena amin'ny ankapobeny dia ireo firenena tandrefana izay hitantsika
amin'izao fotoana ireo teraka ny bloc lehibe anankiroa tsy niady mivantana nefa zareo ireo nanomboka tamin'izany fotoana fa 1945 dia teraka indray ny antsoina hoe ady mangatsika izay fifandra ona zany nanazavatsika azy hoe fifandrangitana arakevitra arateny arakasa fotsiny ny atao nanangana vondrotafika anankiray ohatra zao taty amin'ny bloc de l'ouest na ny OTAN nanangana tahaka izay ihany koa ny zareo tary amin'ny bloc de l'est na ny antsoina hoe pacte de Varsovie napiatra ny antsoina hoe démocratie populaire ny tato amin'ny bloc de l'ouest dia napiatra ny antsoina hoe démocratie non démocratie libérale ny tato amin'ny bloc de l'ouest dia napiatra ny antsoina hoe démocratie populaire indray ny tato amin'ny est mba anoherana an'iny zany izay zavatra rehetra na joro na tsangana dia mifanohatra dia mifanindrinindreny foana dia zay mahavita bomba nucléaire ohatra zao dia efa manangana koa ny anankiray rehefa elaela zay koa mahavita dia mifandrirarira teny foana fa tsy tena mipoka ny ady taty amin'ny 1991 ara-tantara ihany fantatritsika tsara rava tanteraka ny bloc de l'est na ny firaisana soviétique rehefa nametra-pialany nga Gorbatchev ary nanambara koa ny faravany ity fondron'ny firaisana soviétique ity nanomboka teo dia nandeha rery fanjakana tandrefana nary zareo bloc de l'ouest izay notariany amerikana fantatritsika tsara nanjakazaka tamin'ny zavatra rehetra tokoa mandrakitsika miresaka zao aloha doiry zareo ny eo dia be tabe mihitsy nefa miteny hoe fanjakana amerikana mihitsy ny efa fanjakan'ny bibidia reo ery zareo union européenne reo mihitsy ny fanjakan'ny bibidia ny olana kely nefa rehefa jerevantsika zay no mahatsara atsika mahafantatra le tantara mantsy ampitaitsika amin'le baiboly izy tsy mahafeno an'le fepetra satria ny ambaran'ny baiboly aloha dia le fanjakan'ny bibidia dia tsy bloc de l'ouest fotsiny na firenena vitsivitsy hoe firenena mpanan-karena satria amin'ny ankapobeny dia zareo amin'ny bloc de l'ouest ireto na zareo tandrefana dia firenena mpanan-karena amin'ny ankapobeny tsy izay fotsiny kory no anangana ny fanjakan'ny bibidia fa hiaraka amina firenena mahantra maro isan-karazany ary ireo ampira nisy hatramin'izay ikondoha hiaraka anangana ny heriny amin'ity fanjakana ity izany hoe tsy mafeny fepetra aloha zany ary zareo tandrefana na efa ny feny zavatra rehetra hatramin'izay ka hatramin'izao aza ny tontolo misy ety ambany masoandro ity tsy mbola reo zany aloha ilay fanjakan'ny bibidia eny ary fa tahaka ny ahoana ary ilay izy rehefa tena hijoro marina misy zavatra azosika mariparitana azy hoe eny tokoa raha ara-tantara ihany no hitondrantsika azy atao aorianan'izay fahavakisan'ny faharavan'ny firaisana soviétique izay taty eo amin'ny taona 2010 dia manambara ny économiste britannique anankiray izay antsoina hoe Jim Monell fantatritsika tsara ihany zany fa misy firenena efatra ozy izy izay tena mahavelom-bolo tokoa ny firoborobon'ny toekareny ary raha mikambandreo manangana vondrona anankiray dia mety tena voamaika andeha lavitra mihitsy teraka tamin'izay ny antsoina hoe vondrona BRIC nahitana ny Brésil, Inde, Russie, Chine tamin'izany fotoana dia tsy nirarahina raha nampitahina aza ny arkarena faobe nananan'ireto firenena ireto nomarina tamin'ny G7 tany hoany amin'ny 2003 tany fa nao atsimy sy avaratra tena lavitra be tsisy dikan'ireo tsy inona moa ny dikan'ireo tamin'ny 2009 no fivoriana voalohany zareo ireo tamin'izany dia mbola tsy dia tena nisy nininona koa indrindra mikoa moa fa avy niala tao anatina crise arabola maneran-tany ny firenena rehetra tanao amin'ny taona 2008 ngamba raha tsy diso ako dia misy fiatraikany tamin'ny vondrony zareo tokoa izy tamin'ny firenena zareo tsirairay avy any tamin'ny Brésil dia niatrika olana ara-politika maro isan-karazany dia voamaika niareraka indray le vondrona dia tsisy dikany natsangatsangana fahatany fotsiny hoe 2010 dia nanampitosika azy ary zareo Afrique du Sud natonga ny anarana nantsoina hoe BRICS tamin'izany dia mbola tsy misy dikany tsy manahoany tsy tahaka ny ahoana loatra teraka niady teo amin'ny Rusiana sy ny Ukrainiana fantatritsika tsara zany tsy hidra lalany amin'izay antony aloha tsika fa teraka fotsiny ilay ady rehefa teraka ilay ady tesitra ny tandrefana na ny bloc de l'ouest rehefa tesitra izy dia sanctionné amin'izay ary izy ny Rusiana tamin'ny fomba maro isan-karazany
tam fomba rehetra tsy hividina ny pétrole reo hoe tsy hividina ny gaz nareo hoe tsisy vidy antsony ny volanareo hoe izay apetrakareo aty amin'ny banque Swift dia gelena avokoa na mididina amin'ny 300 milliards de dollars tonga dia bloqué nomemena ny tsinjaraina nomena ny Ukraine hividiana ny fitaovana ato amin'ny tandrefana ndretony ampiasainy anoerana amin'ny Poutine takzay ny zava-nisy tezitra nga Poutine tamin'izany ary nanao antsoavy tamina firenena maro isan-karazany fa zo zavatra hiatra aminay zao dia mety hiatra aminareo ihany koa raha tsy mihetsika nareo no fo daholo ny toromaso ny firenena maro isan-karazany koa ary taorinan'izay dia mariny zany dia ho anarany solution andao hiditra tamin'ity vondrona antsona hoe BRICS ity anangana ny antsona hoe monde multi-polaire itsika fantatritsika tsara tamin'ny taona 2024 tany Kazan mois de novembre tsy tadidiko tsara 22 novembre sainy fivoriny zareo tany tsy ilay BRICS mampalahelo kely tsony mivory tao tsy ilay BRICS reratreraka fa tena BRICS tena tonga nofo tsara mihitsy ary amin'ny tena fatanjahana feno nanao antsoantso amin'izay ny amin'ny hoe fin de l'hégémonie américaine tapitra amin'izay ny fanjakazakana ataon'ny amerikana hifarana amin'izay ny fanjakazakany dollara hifarana amin'izay zany rehetrarehetra zany manomboka izao dia teraka ny antsoina hoe firenena maro loko na ny monde multi-polaire firenena maro loko no anapaka ny zavatra rehetra hivondrona ao anatina vondrona anankiray antsoina hoe BRICS ampiasa banky manokana izay ato ary dia tsy antehatra amin'ny dollara itsony rehefa anao asa extérieur ka hoe mbola hoe transiter nany amin'ny banque Swift aloha zay vao afaka mividy tsy dia tsy mihitsy fa efa manana amin'ny banky manokana zareo reo ansangay ary efa manomboka matanjaka zany rehetrarehetra zany amintsika miresaka izao efa midepasy lavitra ny arkarena faobean zareo G7 na ilay firenena fito manan-karena indrindra maneran-tany ny tanjaka reto ato anatin'ny vondrona BRICS ity ary mbola maro ny firenena te hiditra ao anatiny mampiavaka azy kely dia tsy tahaka ny tato amin'ny tandrefana ny ndreto dia firenena manan-karena amin'ny ankapobeny no kambana atao fa ato amin'ity vondrona BRICS ity dia na firenena manan-karena na firenena mantra amintsika miresaka izao dia ao anatin'izany daholo ny Chine, Iran, Venezuela, Nigeria ary Malaisie sy ny sisa zany hoe tena fikambanana firenena maro loko ary tena monde multipolaire tokoa ny tenenina fa hifarana tanteraka ilay monde unipolaire na ny monde monopolaire izay zavatra resantsika amin'izany dia tsotra ihany tsy miteny korintsika hoe mifondrona BRICS no fanjakan'ny bibidia so isan'ndray tendrondray tsy hany mihitsy ilay izy fa ilay fironana izany hoe hiafara afaka fotoana hifarana afaka fotoana vitsivitsy ity fanjakazakany tandrefana sy ny amerikany ary tsy azo hidivirana itsony zany amin'izao fotoana efa tsy miteny firintsony ny tandrefana jerefy tsara mandeha ny frantsay ny any amina firenena afrikana maro isaka ataony olona androka tala tsy mila nareo zay milanja pankarte talonga ny isananao an'izany nanjakazaka reo tamin'ny zavatra rehetra fa amin'izao na makaiza dia efa tsy ny avony olona tsy mila nareo zay zao fa tro BRICS malaza ary efa tsy azo hidivirana intsony ao ny fianjerany ity empira ngezabe anankiray izay natsangany zareo amerikana ity efa manangasanga ao ambady koa raha antsika miresaka izao dia efa ao ambady koa zareo sinoa ary raha tsisy mihitsy aza ny COVID-19 ny afantarantsika aza dia efa lasa ny sinoa ny tanjaka ara ekonomika voalohany maneran-tany fa sanginisany iny dia bloqué kely indray aloha ny lalany dia eo indray aloha izy nefa ninona zavatra iseho azy horesana tsy azo hidivirana intsony zany afaka fotoana vitsivitsy ny olana kely nefa raha horesantsika hoe atanjaka zany ry zareo BRICS fa feno ny fepetrany amin'ny hoe manan-karena sy mahantra nefa ny ahoana koa zany tandrefana nefa ny sotafiditra ao anatin'izany satria nefa ny le fanjakan'ny bibidia tsy maintsy ny rehetrarehetra mihitsy dia tokony hiditra ao hiaraka ao ihany koa zany le tandrefana eo indrindritsika no miresaka an'le hoe tsika tsy miteny kory ny hoe BRICS no fanjakan'ny bibidia fa ilay lalana mitondra ny olona rehetra ho amina monde multipolaire na ilay fitondrana maro loko anakambana ny hery no tonga fanjakana anankiray no resakitsika eto eo indrindra ilay olana satria nahoana manan-karena tokoa ny Chine ny olana sinoa nefany
reraka izy aratafika tsy mahasiaka ny amerikana manaka matanjaka aratafika ary zareo rosiana sainginy ara-ekônomiany a tsy afaka izy raha ifanohatra amin'ny tandrefana ary na zany anaty zany ary reo rehetrarehetra reo a sinoa tsy afaka ny saraka amin'ny tandrefana efa nambara mazava mihitsy zany na tamin'ny Nga Poutine ary dia nanambara mazava mihitsy Nga Xi Jinping fa tsy afaka ny saraka amin'ny tandrefana zay satria nahoana izahay ozy izy dia mividy entana aty aminareo mividy pétrole mividy uranium mividy zavatra maro isan-karazany kanefa ny mpividy ny entanay dia ry zareo amerikana tandrefana zany tsy afaka ny saraka reo fa tsy maintsy miaraka daholo ihany dia tahaka izay ihany koa ry zareo rosiana tsy afaka ny hoe zay andeha rery zay manana fitaovana maro isan-karazany zay manana pétrole gaz na manana rehefa tsy misy mpividy dia ho ataonao inona nefa tsy maintsy ho tonga amin'ny antsoina hoe fifampiarahana ihany ilay fanjakana amin'ny farany ary zay indrindra no ambaran'ny baiboly tapany vy tapany tanymanga ifangaro vorako daholo ireo no anangana ny fanjakana antsoina hoe fanjakan'ny bibidia tsika eto hoe tsy miresaka hoe ny BRICS azavaiko averiko mazava tsy miteny mihitsy ako ka hoe fanjakan'ny BRICS hoe BRICS ny fanjakan'ny bibidia tsy izay ilay izy fa ilay fironana misy ankehitriny dia efa mirona tamiteraka amin'izany hoe fanjakana iaraha mitantana tapitra tanteraka amin'izay ny hoe fibidona vola manokana na ny dolara rery zany fa vola maro isan-karazany no isandraka ho ampiasaina atao anatin'ity vondrona BRICS ity firenena maro isan-karazany no anapaka izay fanapaka-hevitra ho raisina tsy tahaka ny mahazatra amin'izay ny amerikana rery fa ato dia anapaka ato daholo izy ary zay no fivorinana nataon'zareo farantany gazan sy ny sisa zany zavatra zany dia hoentina nambarana amintsika fa marina ny ambaran'ny baiboly ary ny fironana izay misy ankehitriny dia miazakazaka makany amin'izany fitondrana fiaraha mitantana izany tsy afaka ny andeha rery tsony ny ampira farany eo na hoe firenena ibaiko an'izao tontolo izao satria tsy afaka ny andeha rery Chine tsy afaka ny andeha rery ny Russie tsy afaka ny andeha rery ny Amerikana fa tsy maintsy mifampila ireo tsy maintsy mifampiditra ireo ary izay indrindra no antsoina hoe fanjakan'ny bibidia rehefa ikambana ho iray izy rehetrarehetra na manitra na manan-karena ka anangana ampiasa ny heriny amin'ity fanjakana tokana ity inoko fa azosika angambany zay zavatra tianambara averikany tsy miteny korytsika eto hoe ny BRICS ny fanjakan'ny bibidia fa ilay tendance na fironana dia mizotra moramora makany amin'izay ambaran'ny baiboly ny amin'ny hoe monde multi-polaire fanjakana maro loko fa tsy fanjakana tokana intsony ametraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indraisan'ny rotain'Andriamanitra veloma tompoko